eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely dia raina ny tompo omena voninahitra ihany koa izy satria mbola nataony velonaina toy ny olona rehetra isika na ianareo zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ity na ny tenako fahasoavana lomen'Andriamanitra atsika zany tompoko ary ambony zany mbola nataony afaka manaraka indray an'izao fandarana izao ihany koa isika ny angatako aminao aminareo am'ty androandroany ity a dia mba anaraka tsara an'izao fanazavana na zao fampianarana entiko androany izao tsy zany matsy fa mbola hitondra fanazavana misimisy kokoa aminao aminareo ao mikasiany amin'ny fanahy mpanilikilika sy ny fanahy mpanao tsinitsinina mitanjoko am'izany dia mba afantarana ny marina mikasikany am'ireo fanareo ary indrindraindrindra ny afantaranao marina ny amin'ny vaolana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra zay omena antsika zanak'olombelona dia isika zay mahatsapa-tena hoe efa azo ny fanahy mpanilikilika na ny fanahy mpanao tsinitsinina ny fahafantarantsika marina ny amin'ny vaolana avy any an-danitra matsy dia mahatonga atsika andray fanafahana avy amin'Andriamanitra tokoa ahoana ho Jesosy ao amy jaona toko fahavalo andiny fa 12 dia ho fantatra reo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo arak' zany anarany izany moa dia ny mitona ny olona mba anilikiliky sy anao tsinitsinina an'ireo olona zay efa azo nyty fanaratsy ity an-tanana no tena manavanana azy zany hoe ry olona manodidina anao zany dia azo nyty fanaratsy anakiray ty tomina mba anilikiliky anao mba anao tsinitsina anao raha ohatra ka efa nazo toerana tao aminao ity karazana fanaratsy iray ity am'izay fotoana zay a na mety ny nataonao tompoko na tsy mety de tsy maintsy hiarany io fanilikilina io foana ianao tsy maintsy hiarany io fanilikilina io foana ianao satria efa azo ny an-tanana satria efa ampela-tanana ary zay tiny no tsy maintsy miatra eo amin'ny fiainanao ny mahafinaritra ny devoly karazan'ity devoly anakiray ty matsy a dia ny mahafinaritra azy ny mahitanao mahatsapa-ory sy mijaly manoloana andreo fanilikilina zay ataon'ny olona anao ka anazava mikasiany am'izany mihitsy aho ahafanao mandinika sy mamantatra tsara sao la ka hoe efa nazo toerana teo aminao tokoa ity fanaratsy mpanilikilika sy mpanao tsinitsinina ity tantarako aminareo iaho fa tsy afinaritra mihitsy ny fiainany eto ambonyity tany ity tsy afinaritra anao mihitsy ny fiainany eto ambonyity tany ity raha ohatra ka mbola misy an'ity fanaratsy mpanilikilika sy mpanao tsinitsinina itya eo aminao na eo amin'ny ankonanao marina zany riavana ary amy farany aza rehefa tsy afinaritra anao tso ny fiainany eto ambonyity tany ity de hokivy anao hokivy lavy anao ary amoy fo mihitsy anao ka tsy te ho velona intsony eto ambonyty tany ity to zao zany fisehony araky ny fanambarako taminareo tamin'ny heriny satria toy ny tamin'ny heriny zao entiko aminareo zao ao anaty tokantranonao ao anatin'ny fiarahamoniny mpianakavy dia efa mahatsapa sahady ianao fa manilikilika anao foana ny ao an-trano ny manodidina manilikilika anao sady mangatsika aminao ny vadinao tsy fanany zany
fa le fanahy ratsy mpanilikilika na mpanao tsitsinina zay mbola mitoetra aminao no misara no mitona vadinao mba anilikilika anao ary mitona vadinao mba angatsika aminao manilikilika anao to zany akio ny zanaka naterakao efa nambarako tamin'ny heriny zany tsy fantatrao ary tsy anao fa atra am'ireo pirata-po aminao mihitsy azy atra am'ireo ataoko hoe kozainao na kozininanao tsy fantatrao ia ary tsy anao hoe fa maninona ry zareo no manilikilika anao manilikilika anao tsy ahoatsahoana tsy karitrao malona ny fiarahamonina na malona zavatra iarana manao de ohatrany atao ankilabao ianao ohatrany tsy havana ianao ohatrany hoe olona tsy laina izany ianao ohatrany hoe olona tsy fantany zany ianao eo am'ilay fiarahana izany am'ireo olona sasany azy a tahaka ny tsy misy mihitsy le olona ipetran'le fanampanilikilika sy mpanao tsinitsininy tahaka ny tsy misy hitany olona eo miaraka amin'ny olona eo fa tahaka ny tsy misy amavan'ny olona tsinitsiniavin'ny olona satria le fanampanilikilika no efa mitoetra ao anatin'le olona na efa mitoetra ao anatinao raha misy zavatra atao ohatra eny ataoko hoe raha misy fahafatesana azy dia tsy mba ilazana ianao sy naterako tsy mba ilazana kanefa io maty io tsy izy fa rainao na reninao ohatra na raita-po aminao mihitsy ohatra de tsy mba ilazana ianao tsy mba ampandrenesiny ianao fa de olona tia matika etiny no milaza aminao hoe ary maiza mionona mahirezy de gagy ianao fa maninona no ampinonina maninona no ampahirezina ny olona tia mbatika no maheno hoe maty ny rainao na maty ny reninao de zay le izy no le fanampanilikilika sy mpanao tsinitsinina de zany ny zavatra tsy maintsy mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona tsy ny olona riavana no raha tsy teotra aminao a zay ny marina tsy ny olona mihitsy no ratsy saina aminao fa le fanahy efa nazy toeranao aminao na nazy toeranao am'ilay naterakao no mahatonga ny olona maneo faratsy toetra ary mahatonga ny olona maneo zavatra tsy mampalahelo eo amin'ny fiainanao zany tretraitra tantarako zany a no anisa famantarana fefa tafiditra sy efa nazy toerana eo aminao ny fanahy mpanilikilika sy ny fanahy mpanao tsinitsinina mila esorina aminao zany mila esorina aminao zany fa raha zany le nitantaraiko taminao teo dia hipetraka olana iainanao madavataona ary iainanao mandramaty mihitsy azy to zao ihany ko ny fisehony tsy maintsy manana olana eo amin'ny famelomatena ny olona efa azony ty fanaratsy karazany ray ity tsy maintsy manana olana foana izy hoy ao ohatra izao no lay fanaratsy mpanilikilika no lay fanaratsy mpanao tsinitsinina zay fanazy toerana teo aminao dia ataony tsy mety mahita asa fivelomana mihitsy ianao tsy ny asany tsy misy ary tsy hoe tsy manana fahaizana entina miasa ianao tsy zany fa lay fanaratsy mbola mitoetra eo aminao no manao sakana mba tsy ahitanao asa mihitsy tena hoe manao sakana tsy tanymasinao izy manao sakana fa le zavatra mitrango fiainanao manambara hoe sakanany ianao mba tsy ahita asa fivelomana mihitsy ary rehefa anao ny ataony azy ty karazana fanaratsy ray ity de okivy sy amoy fo eny foana ianao okivy sy amoy fo ianao ateoriny satria tsy ahita asa mihitsy tsy avelany hotojo asa sahaza anao mihitsy anao nitona nefa mandeha any tona nefa mandeha any tona nefa mandeha any ary raha mahita asa azy ianao dia asa tsy mifanaraka amy diplomanao akory no omeny anao no asainy ataonao izy mihitsy no miguide hoe tia ny asa ataonao tia ny asa ivelomanao
de misy am'ireny asy reny aza moa atao hoe asa tsy mahavelona akory fa de idirana satria ho ianao hoe aleo vava-metsika toy zay ho faty mosary eto ohatra fa nisy zao ity tantarako aminareo ty afataro tsara re olona iaran'zany nisy lehilahy anakiray ray mpianakaviana anakiray tafita fianarana izy satria ingénieur BTP izy io efa zokojokony azy zokonay izy am'izao fotoana zao fa tsy mbola niasa ary tsy mbola nampidi-bola tamin'ny alalan'zany fahaizana amampalalana nananan'zany izy mandraky tiany androany fa ina ho ianao no asa namelomantena anisany asa namelomantena dia ny asa manao chauffeur na taxi tsy le asa chauffeur na taxi no ratsy fa de mampieritreritra hoe ianao ve ingénieur BTP nandanina vola be tamin'ny mba entina matafitanao fianarana tafita fianarana anao de tsy nentina etasy nandeha ny fotoana tsy netasy nandeha ny fotoana tsy netasy nandeha ny fotoana tsy netasy farana de tsy maintsy nanao asa na chauffeur na taxi ohatra zany mihitsy no fomba fiasan'ity fanahy-mpanilikilika ity sakany anao mba tsy avelotena efa nahita ihany ko olona anakiray ingénieur chimiste izy vita fianarana tany ampitany ranomasina de mba hoe ody ate Madagasikara de teny lasa taona ray tsy mbola netasy taona roa tsy mbola netasy ianao tsy maintsy mihinana ianao tsy maintsy mitafy angataka man'olona lava mamenatra de nitady asa ny anavaratra ny anatsimo ny atsinana ny akandrefana fa tsy nentina etasa mihitsy izy satria nahoana satria nisy fanahy-mpanilikilika sy mpanao tsinitsina teo aminy de inona ny fefarany fiainany antitra ihany izy fa aleony nivarotra charbon atsinjarany tsy hoe nanao varotra charbon grossiste fa nivarotra charbon atsinjarany tena mampieritreritra nge zavatra taky zany ry avany mampieritreritra reo olona tantaraiko aminareo reo tsy hoe olona dala na olona verisaina fa olona manatsaina salama vatana fa de zay ny zavatra tsy maintsy miatra aminy no le fanahy mpanilikilika sy mpanao tsinitsinina nazo toerana teo aminy i moa tsy ho tantaraina aminareo androany hoe fototra mety hoe natonga zany fanaratsy zany nazo toerana tamin'ny olona fa aorianao mbola horesantsika ny am'zany de zao ihany ko akoatran'zany de misy endrika hafa indray ety fanaratsy ity manilikilika n'lay olona zay mbola itoerana mahita asa ndray le olona fa tsy maharitra amin'ny asa tsy avelan'lay fanaratsy aharitra amin'ny asa fivelomana na izy voaroka fa nanao diso na hoe voaroka tsy amin'ny antony alako bika tsy tiako tare fotsiny na izy manala tena fa tsy mety aminy lay asa na tsy mety aminy lay atmosfera iainana ao ampiasana aza vaiko aminareo fa raha mbola mitoetra eo amin'ny olona ny fanahy mpanilikilika sy ny fanahy mpanao tsinitsinina dia tsy maintsy mahita hevitra foana izy mahita hevitra foana lay fanahy ratsy entina mandroka anao mba tsy aso am'le lay toeram-piasana itsony na entina mandresy lahatra ny saina maneritreritra ao fa ianao dia tokony hiala ao amin'io toeram-piasana io ohatra efa nisy ty tantarako aminareo ity nisy ray mpianakaviana anakiray zay sorana moa tompo ny amin'ny famonjena namonjen'andriamanitra azy ary lasa mpino kristianina atao fiangonana misy anay izy ankehitriny izy mianakavy fa io lehilahy io de lehilahy vita fianarana teny amin'ny université teto Antananarivo nazo diplôma ambony izy ary tena ilaina ny fahaizana anana tena teknisianina izy fa izao mijalijaly izy vao mahita asa
ary raha mahitasa aza izy ny volana marsa amin'ny taona diaviny tsy maintsy voaroka na mahitasa aza izy ny volana marsa amin'ny taona diaviny iny tsy maintsy voaroka izy de eny ndray tsy anasa de mahita asany ray izy de ilaina ampiasaina fa rehefa mipaika amy volana marsa de voaroka eo amy volana marsa eo foana izy no voaroka efa lehibe izy am'izao fotoana zao efa zokojokony ihany fa de zay foana no niainany nandritry ny taona maro taorina ny nazahoany diplôma teny amin'ny université tena mampieritrerika izany ry havany ary tsy miafina tso le fanaratsy fa mampiseho baribary hoe atao aminao zay mato précisena hoe isike volana maritra tsy maintsy voaroka ianao de rehefa andresaka tamiko io lehilahy io de nivavaka ho azy a tamy voalohany no tsy niteny isike volana marsa fa de hoe mijaly izy amy fitadiavana asy de nivavaka ho azy a de netasy izy paika volana marsa voaroka izy teo vo tantarany tamiko pastera aloha tantarako aminao dolo ny zava-misy atreako hatram'zay ka hatram'zao de eniko io resaka volana marsa io manina ao tsy nitantarainao tamiko zany hatram'zay manina tsy nresanareo de nampahery azy moa de mivavaka hoa izy mivady mihitsy no naovako vavaka ka rehefa tena jereko a tsy teo am'le lehilahy loatra akory no misy le fanampanikilika mahatonga tsy mahavely tena tsy mahita asa fivelomana voaroka isika volana marsa fa tao am'le raha matovadiny tao mihitsy ary nitsoroko tam'izy mivady zany tsy ato am'tyrangaty eo ny problema fa ataonao madama de gagagaga aloha zareo hoe fa ahoany zany nivadiko ny tsy anasa nivadiko tsy mety mahita asa nivadiko ny voaroka isika volana marsa ko ato amiko ny mipetran'le fa lazainao fa ipetran'le fanaratsy mpanilikilika no azavaiko tolo izy azony da ndonge vavako anareo ae oroantsika io fanaratsy io de nroako fanampanikilika tam'izy mivady miaraka aloha de naroviko fametratanany manokany lera mato nroako fanaratsy matonga vady tsy anasa ary nroako tamin'ny anarany jesosy fanaratsy mba tsy anao ny ataontsony sika volana marsa de iny nanitranga vity zay tsy tsaroko fa andro alakamisy kaba ny hoandro nanaovako vavaka fanafana ho azy mivady io ny alatsinay nahitasy izy tonga de asa tsara asa tena tsara asa tiany ilaina de nandeha fotoana nampahery atsara foana tsy matahotra tsony na za matahotra tsony anareo tonga ny volana marsa de paseny iny tsy voaroka izy fa mola teny ilaina tonga volana marsa fanindrony de mbola tsy niova ihany ary inoko fa am'izao volana marsa fantelony zao amy taona ho avy io dia mbola hotafity izy satria nahoana satria resy lay fanahy mpanikilika sy mpanao tsinitsinina lay miasa matonga azy tsy mahavelo tena na hoe voaroka amin'ny asa zay atao zany ry havanao ry mpiainy malalo raha misy an'zany fanaratsy zany eo amy fiainanao de ny vaolana ny fanesorana an'zany fanaratsy zany fara zay ngeny indrindra ialo aminao faraty zany anapahorina sy isy ento lava ianao mandritra fahavelomanao eto ambony tany ity araky nefa anambaraky ihany tsy maritra amin'ny asa atao eo ny olona mbola ipetrany ity fanaratsy karazany ray ity miovaova asa io foana izy androany ato izy miasa aoriny atondray izy miasa aty aoriny atondray izy miasa miovaova asa io foana izy ohatrany hoe tsy misy mety aminy zay asa rehetra ataony na asa inona io ahitany tsiny ary tsy azo torona hevitra mihitsy izy am'zany a zay akeo ny fomba fiasa ty fanaratsy mpanilikilika ity zany no miseho tompoko rehefa midomina eo am'le olona zay efa azo ny atanana ny fanampanikilika sy ny fanampanotsintsinina izy tsy mahavelo teny indray a no manana marina ary tsy mety atoro tsy mety tariana am'izay tokony atao azy asina fanaratsy daolo zany ry havana malala zay mandre ahy am'ty androandroany ity
manao asa tena indray le olona manao asa tena manao asa tena zany le olona efa azony devoly atanana azo lay fanampanikilika na azo lay fanampanao tsinitsinina atanana dia mbola anana olana foana mbola anana olana foana ho ia satria ho tsapany fa tsy misy mety foana tsy misy mety foana zay ataony rehetra fa de andamoka ho fatekaranana zany no tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainana ohatra zao tapa-kevitra izy fa anao asa varotra aloha anao asa varotra tsy haiko hoe inona zany varotra ataon'io fa no le fanampanikilika de tsy androso io varotra ataon'io tsy eto io varotra ataon'io eo amin'ny olona no mantany entana miady varotra fa etsakaiketsana etsapitetsy ny olona no mividiny entana de zara fa malafo izy anatin'ny ray andro na ao anatin'ny herinandro le fanampanikilika tompoko no mahatonga zany zavatra zany eo amin'ny fiainanao raha ohatra na iova asa izy hoe andeamboly ah de tsy mamokatra gaga izy fa ny olona rehetra mamokatra to mety ny ataon'ny olona rehetra fa ny azy misy indrikely foana misy tsy mety foana satria le fanampanikilika no fototra mahatonga zany zavatra zany mitrango amin'ny fiainana raha miopy tsy mahavanina eniny sofa fa raha natsony io fimpienana ataony io nampanakary anazy io no fotra natonga azy navita trano be de mba manao an'izany izy fa indrisy fa dia mivoaka perta izy araka fomba fiteniny olona azy de ho tapidalakale izy ho verevitra izy tatak'izany ny zavatra tsy maintsy mitranga na de manao satena ary anao rehefa raha mbola ao aminao ny fanampanikilika sy ny fanahy mpanao tsinitsinina tsy maintsy mahita hevitra foana izy entina anapotena ny fiainanao anapotena ny tantaram-piainanao rehetra zao no tiako ambara sy amafisina ry havana zay mahita sy mandre ahy amty androandroany ety tsy ho tafita amin'ny fameloma-tena zany mihitsy ny olona ianao raha mbola mitoetra eo aminao ny fanampanikilika sy ny fanahy mpanao tsinitsinina tsy ho velinao zany tompoko ny tenanao a ary tsy ho velinao mazava ho azy ny vady aman-janakao tsy maintsy mitrangy zany tsy maintsy miseho zany de tantara mampalahetaky zany ny iainanao ary azo antoka fa iananao mandramaty le izy raha ohatra ka mbola velanao hitoetra aminao io fanahy ratsy mpanikilika sy mpanao tsinitsinina na mpanamaivana anao io amy karaza moa ny olana entiny ty fanahy ratsy raha ity fa saingy tsy afaka resana eto daholo le izy satria foy le fotoanatsika fa amin'ny akapobeny de zay nambarako zay matsapa tena voilikilika eny foana ianao na aiza ny toerana misy anao na tsy niaviny olona eny foana ianao raha mbola eo aminao ny fanahy ratsy mpanilikilika sy ny fanahy ratsy mpanao tsinitsinina ary la izy de zao mbola tiako amafisina na ao amy tokantrano misy anao na any amin'ny toeram-pianaranao na any amin'ny toeram-piasanao ena hatrany am-piangonana azy de hotsikaritra ao foana ny fisin'io fanilikilina io ary baribary eny foana ny fisin'io fanilikilina io de mandeha nisy vehivavy anakiray moa tafirasaka taminay mivady de nipetraka tamin'ny havany izy ary tsy izy reriany nipetraka tamin'ny havany fa misy tanora maromaro no niara-petraka tamin'ny havandreniny satria nyray aman-dreniny zareo any tany lavitra any faritany any ambavohatra fa ty havandreniny ity no mipetraka Tananarivo de napetraka amin'ny havandreniny reto tanora maromaro reto samy hafa reny zany izy reo de rehefa mipetraka ao
tena ty olona be mihitsy la iavandreniny tetanarivo tena ty ary mazaka avana mihitsy izy tena mazaka avana fa ny ray tam'ireo ankizy reo no natsapa zavatra fahafa ohatrany hoe iangarana ohatra hoe tsy zanaky ndravavina no tantarainy moa hoe raha ohatra ka mizara loko zay ozy izy de niazy ny kely indrindra na hoe lany de tsy mahazo zany ianao ary tsy ndre mandeha na indro na intelo no ny sehony zany a fa de nandritry ny fotoana nianarany teto Taninarivo zany no niainana tsy raha tsy toetra akory lay lay ravavindreniny fa lay vehivavy io mihitsy zany izy mbola tanora de fa io tovavy io mbola tanora izy de fa mipetrahana fanampanikiliky zay tantarainy ary tena voaporofo le izy efa lehibe tateorina no no hitako hoe tena nisy fanampanikilika ianao tam'zany ary mandrika kehitriny tanao ohatry zany zavatra mitranga ary na de ho zanakao mbola kely de kely io azy hoe any am-pianarana de ohatrany tsy tia mpampianatra tsy tia mpiara-mianatra aminy ohatrany hoe misy ankizy mamono azy foana any ohatrany hoe alainy ankizy foana gotehana ohatrany hoe angalariny ankizy foana ny stylohany na ny goma na ny fitaovam-pianarana ohatrany hoe bedilava izy am-pianarana ohatrany hoe atsona foana ianao ray aman-dreny fa ny zanakao tsy mianatra tsara na ny zanakao maditra na ny zanakao takizao na ny zanakao takizao riavano mety marina atao zany tretraretra zany fa dinio so le zanakao mihitsy no efa misy fanampanilikilika sy mpanao tsinitsinina de zany retraretra tantaraiko aminao zany no miatra eo amin'ny fiainana ny vaolana ho iaho de ny fanesorana zany fanaraty zany fara zay ankany indrindra iala eo aminao iala eo amin'ny ankonanao raha mahatsapa-tenao fa mbola misy zany fanaraty zany tokoa eo aminao riavana fa ny mampaheragna de ity azo resena sy azo foanana mba tsy hoe ho aminao mba tsy eo amin'ny ankonanao ny fanaratsy mpanilikilika sy mpanao tsinitsinina ary azo foanana tahaky zany ihany ko ny asa ratsy zay efa nientiny teo aminao na ny olana efa nientiny teo aminao de zao vaovy mafaly rehefa tena miala eo aminao io fanaratsy io tena hoe restositra miala eo aminao de miova tantara-piainanao rehetra miova le tantara-piainana ratsy ny ara-ny fanilikilena lasa tantara-piainana tsara mahazo fakasitrahana ianao lay efa resy fahiny iny rehefa miala ny fanampanikilika de lasa olona tafita ianao ary lasa olona misandratra ihany ko ianao lay natao tsinitsinina fahiny iny rehefa miala ny fanampanilikilika de lasa olona medika ary olona natao hoajaina indray ianao ary olona ilaina miova daholo ny tontolo mpiainanao rehetra zay ny marina tompoko noho zany de manapa-hevitra ianao raha te ho afaka manatona jesosy tompoko raisy jesosy ome toerana anatinao izy zay ny voalohany faharoa tsara aminao ny mamonjy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra matosika an'io fanampanilikilika io na matosika an'io fanahy mpanao tsinitsinina io betsaka fotoam-pivavahana misy fa io moa samanana fahasoavana na nitondran'Andriamanitra azy fa isorana manokana moa zany izahay ny fiangonana zay tondran'Andriamanitra anay fa de notarian'Andriamanitra mba ho mpamonjy fanahiny olona ho mpanafaka ny olona voafatra ho mpanasitra ny marary ary zany no anto matonga anay tsy mitsahatra ny manasinareo mba ho avy tokoa amonjy fotoam-pivavahana zay ataonay no fitiavanay ny olona mba ho afaka izao de nanapa-kevitra zahay hoe anao session spéciale manokana ny alahady 2 septembre alahady 16 septembre alahady 9 septembre ary alahady 16 septembre mandritry ny telo alahady de izy vavaka fanafana lehibe ataonay ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely ny tontolo ny andro fidirana voalohany amin'ny fito fidirana faharoa amin'ny sivy fidirana fahatelo amin'ny 1 ary ny fidirana faefatra amin'ny 2 sasany de izy hatrany hatrany vavaka fanafahana ho andre olona zay fa takatry ty fanahy mpanilikilika sy mpanao tsinitsinina ity efa nahita vokatra be dehibe mihitsy aho tamin'izany asa fanafahana nataonao izany ka inoko fa zao ny fotoanan'Andriamanitra ho anao ho an'ny ankonanao
ka raha mandre an'zao fampianarana sy fanazavana etiko zay anao de aza mangatakandro ny Alahady 2 ihany de fa tongava amin'ny heriny tongava amy rotongobolana tongava ary tery misy zavatra anankiray tiako any tanana antsika rehetra tiako anareo a mandritry ny ray volana mipaka aza tapaka mihitsy mamonjy lay fotoam-pivavahana arahana fanafahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Misy dikany zany, misy dikany zany. Asoanao atsaranao zany ka. Zay zany no afatra nentina ho antsika rehetra tamin'ity androandroany ity. Afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny telefôna moa ianao. Afaka mandefa SMS aty aminay ianao. Kanefa ihany koa afaka miona aminay ianao. Fa voniny izahay rehetra mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely miandray anao sady hivavaka ho anao mba ho voavonjy anao ary mba ho afaka arabaky teny tokoa. Ny dera, ny aja ary ny voninahitra ny atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Andao hivavaka avy hatrany arsika tompoko de aondreny lohanao apetrao amin'ny fonao tananao de matokifa hositrany Jesosy anao raha marary ary ho afany Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka ataoko anao raha misy fanahy ratsy mpanilikilika sy mpanositosika hivavakatsika. Ry tompo Andriamanitra io, tompo zao rehetra zao ianao. Misaotra no fahasoavanao lehibe sy famindramponao ka afaka nanambarany teninao ao tamin'ity androandroany ity. Manonona famindramponao ho an'ny olona rehetra ho Andriamanitra. Ary am'izao fotoana izao, stranina ny marary, didina mianaran'i Jesosy ny herin'ny demony mpitondra aretina. Miara mitena ny olona mianaran'i Jesosy satrany tampitokatrany Alahady, stranina ny marary. Ary ireo fanahy ratsy mpanilikilika kosa mampahory mampijaly olona miala mianaran'i Jesosy, natao iala mianaran'i Jesosy. Misaotra tompo, misaotra omena voninahitra mandrakizay anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko ny fotoana antsika tamin'ity androany ity ka de mirary fahasoavana be deabe ho anareo azadino Alahady 2, Alahady 9, Alahady 16 septambra tontolo ny andro misy vavaka fanafahana ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely ka de asaina ianao tongava aza mangatakandro androny tompo anao zao andro zao. Mandra-piana tompoko veloma. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.